fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho akiradio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 3:20 ny 15. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ambakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho akiradio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho akiradio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 3:20 ny 12. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ambakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho akiradio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho akiradio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 3:20 ny 12. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ambakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho akiradio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Alleluia. Tamin'ny fifaliana lehibe indray lasina vamalala ny onona amintsika amin'izao fotoana izao dia faly be indray tena komiana aminao eto androany dia manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy izay tratrantsy eto amin'ity androany ity. Ny tanàn'Andriamanitra ny kasikatsika tsirairay. Misaotra anao tonga somatsara eto indray, tonga miaraka aminay nifidy hiaraka aminay amin'ity analan'ity fandaran'ity. Dia Andriamanitra manakaripasaona ny amaly fity anao ary dia hitany fiainanao dia kasika anao ihany koa izy. Raha androany ozaka miaraka aminay dia tetena aminay tsy kisendrasendra koa nahatongavanao eto. Fa tena misy raha ilan'ny tompo anao, halleluia, ka maretatra amin'ny farany raha tonga eto ihany ianao ary aloto izao fotoana ahafahana miheno ny tenin'Andriamanitra izao raha antsika eto amin'ny ady indray sasany raha antsika eo matoka fa ady indray sasany tsy verimaina eo amin'ny fiainanao fa tena andraisanao fiainana tokoa raha lasana bavamalala. Ho dia tahiny tompo isika rehetrarehetra. Alleluia. Dia miaraba anareo rehetrarehetra izay efa nareo izay efa paketo ihany koa tratrantso tonga soa eto dia arabaina manokana ranabavy Nambintsomakirinina. Nambintsomakirinina no tonga niaraka tamintsika teto tamin'ity androany ity dia matoky sy mino fa raisinao am-pitiavana, raisinao am-pifaliana ny tsodrano izay omenanao amin'ity androany ity. Nambavy Makirinina ao amin'ny bokin'ny Deutéronomia. Bokin'ny Deutéronomia toko faharoa amby telopolo andininy fahafolo amin'ny anaran'ny Jesosy hoe nahita azy tany anefitra izy dia tany amin'ny tany foana be naperona
ka dia nanodidina sy nia azy anotandremana takany anak'Andriamasony toy ny voro mahery manaitra any ao amin'ny akaniny ka manitsidina eo ambonin'ny zanany dia toy izany na mialaran'ny elany sy nandraisany azy ary nitondrany azy teo ambonin'ny elana Jehova rery nitondra azy ary tsy nisy andriamanitra hafa teo aminy. Halleloia, amen. Ranabavy Makrina zany nitsotranao androany. Andriamanitra anie anodidina sy anao ary hitandrina anao tahaka ny anak'Andriamasony. Halleloia, amen. Ty Makrina reny nazo an'izay fa nareo ohatrany Koety, Arabia Saodita, any Chine, Madagasikara, any Dubai sy any Canada nahazo tamin'izay tsotran'izay daholo. Tany tompo nambinitso Makrina Koety, Bersava Koety, Nasimi Koety, Ikerandrena Solo Madagasikara, Angelina Rodriguez Arabia Saodita, Nasimi Koety, Angelina Diamant Chine, Itody Raoso France, Kodanila Belgique, Jessica Patici France, Marie-Jo États-Unis, Jesus Noer Koety, Sandola Koety, Yarso Toltra Madagasikara, Lazana Monika Koety, Ricarac France, Milana Andriamalala Madagasikara, Tahinto Angelina Andrina Solo France, Jessica Patici France, Michael Andriamalala Madagasikara, Kota Leonira Arabia Saodita, Vavaniova Madagasikara, Mielso Beanzana, any aninona indray moa izy teo any Koety. Male efa ny prometa hoe tsy adio intsony io any Liban. Any Liban izy raha tsy diso ahy. Arabia Saodita. Mampionina France. Tahin Jesosy Yamodila Koety, Andrina Suzela Suisse, Angèle Pagès France, Jessica Patici France, Razana Sylvie Arabia Saodita, Miel Sobeanzana, efa teneko teo, Tisanete Madagasikara France, Marie-Jo États-Unis, bon anniversaire za, misaotra anareo. Voaray daholo ny firarintsoa izay nataonareo tamin'ity androany anniversaire koa androany izay mbola tsy nalala dia misaotra voaray daholo. Akasika fobe daholo ny fiarahabany ny MP, taty amin'ny MP, teny amin'ny tsy MP, teny amin'ny publika, misaotra anareo fa tena voakasika manokana ny foko tamin'ny fiarahabana izay nataonareo dia Andriamanitra malefity sy hamerina fa zato hoe nitsotra nomenareo tamin'ity androany ity. Tianarako Kotoary Zaka France, Arabia Saodita, Mielso Beanzana. Toy Jesosy mandrakizay Allemagne, misaotra anareo. Sandola Koety, ty Arabia eno efa tadidiko kely izy. Teny kely aho ihany tadidiko tampoka ilay soratana maly Arabia Saodita. Misaotra anareo mampatsiahy. Rosemine France, Itody Raoso France, Angelina Rodriguez Arabia Saodita. Tainy tompontsika mianakavy, alleluia. Manarakaraka azy tao Angelina Diamant efa voaramba teo daholo. Zay daholo. Alleluia. Izy koa mbola tsy voateny. Rosemine. Misaotra anareo, misaotra betsaka mankasitraka amin'ny firariantsoa. Jesosy hamaly fity. Tainy tompo daholo. Misaotra voaraiko daholo hoe gâteau be dia be, bijou mamy be, sarina fo feno fitiavana. Misaotra indrindra. Mialatsiny ihany koa fa na mety toky hampahanomboka amin'ny 9 alina foana tsika. Maly aloha dia efa tamin'ny 9 sy fefany, androany dia mbola amin'ny 9 sy 7 tena tsy tratra.
tsy tratra fa tena mezaka satria tena tsy ho tantarina amintsika daholo ny programa ny tontolo andro fa tsy araka le tsy tratra le amin'ny sivy mandainga sarotra. Ezaka nefa io mba tsy amin'ny sivy sasany. Zay ngamba ny azoko tenenareo hoe ezaka mba tsy amin'ny sivy sasany. Eto koa dia efa milaza aminareo fa tsisy fandarantsika rapitso. Tsisy fandarantsika rapitso fa tonga dia amin'ny zomatsika misy fandarana no miantony manokana dia tsy hoe kely ny tenako dia tsisy fandarantsika rapitso. Zay ndao aloha aritsika aloha menao zareo ndao aloha meraka ty fotoana teo mpiara-tanin'Andriamanitra dao ampandrosika ny anabavitsika Zokitody izy nitondra antsika anatin'ny bavaka fanombohana. Teny tompo Zokitody anao fitenenana. Makasitraka pastera na amin'ny fitenenana enoka isika ivavaka raha hanomboka ny fandarantsika raha nolotra ny fandarantsika amin'ny Jesosy malala titsika. Jesosy malalo apetraka eto am-pelatananao zao fandaharana vavaka fiangenana izay ataonay amin'ny alina izao. Mino sy matoky ao Jesosy fa eto ampovoanay ianao amin'izao fotoana izao. Satria ho ianao naizinaiza ny angonandrona ny telo amin'ny anarako dia ho foanareo ao. Manatrehana eto ianao Jesosy ao. Rotsaha fananao masina izahay. Tobaso ny rano tanteraka izay, diovy izay amin'ny rano tanteraka. Ny asa satana sy ny asa maizina ny potipotehana amin'ny anaranao tsy ny eligelana eto. Indrindra ny amin'ny fitaovana izay ampiasaina rehetrarehetra manerana n'izao tontolo izao. Eny Jesosy malala, raha ifidira izahay, ary koa raha hitory-teny raha hanao ny vavaka famaranana sy ny vavaka firenena dia ianao Jesosy no hanendry anay. Ianao no hanendry lelan'ny mpanomponao raha mitory-teny ianao. Ianao no hanendry lelan'ny pasterako hanao ny fanazavana sy ny famelabelarana ny tory-teny Jesosy. Mino izahay feto anelanay ianao. Ianao tsy mandao anay na dia iray sekondra ara. Amin'izao fotoana izao koa Jesosy dia miaraba ny mpanomponao izahay pastera Rato Akirato. Aniverseriny androany Jesosy malala. Misaotranao mbola meno tombonandro androany izy. Eny, ianao miaraka aminy foana isan'andro Jesosy, mandra-pahatonganao eny amin'ny rahoninanitra. Indrindra ny mihazo fahasalamana tanteraka. Eny Jesosy malala, eo am-pelatananao no ametrahana izany vavaka izany, amin'ny anaranao masina no ataonay izany vavaka izany. Voninahitra ny ho anao rery ihany. Alleluia. Amen. Alleluia. Misaotra indrindra anao Zokitody tamin'ny vavaka izay nentinao teto dia Andriamanitra manankiream-pahasoavana anie hamaly fidianao dia mitombo ositra dia mitombo fahasoavana hatrany Zokitody. Alleluia. Amen. Anao hiry tsika. Anao hiry tsika. Anovezantsika ny fotoana. Anatin'ny ity nareo afaka mitsory vavolombelona. Inona ny zavatra mahafinaritra nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanareo? Inona no azonareo hanomezam-boninahitra n'Andriamanitra? Ny ahy moa dia izao aniverserako androany. Dia zavatra tsaroako androany tsaroako daholo ireo namako. Mitovitovy taona amiko, niara-niry tamiko, efa lasa korazana. Betsaka ny namako efa nody mandry. Betsaka. Dia nieritreritra n'izany fotsiny dia miteny hoe misaotra Jesosy fa izaho mbola eto. Tsy hoe olona antitra be akory dia mbola eto foana hatramin'izao fa matsapa kosa ianao hoe misy ny lasa talohanao, misy ny maty tanora, fa ianao kosa mbola mba tahin'ny Tompo. Alleluia. Mbola salama tsara. Jeroko vavolombelona aminareo hoe mbola salama tsara. Mety misy ny aretiretina kely tsy indraindray fa amin'ny ankapobeny tena mbola ao tsara raha rakoto salama. Mbola ao tsara izy
mbola afaka miasa tsara voninahitra ny ao an'Andriamanitra, mbola mahavelona ny ankonany noho ny fahasoavan'Andriamanitra, dia mbola azon'ny olona atokisana mitrana ny asa aman-draharaha, mipostako any am-piasana anarery. Halleloia. Tsy hoe efa kenakenaina, tsy dia mahavita ninina intsony dia misy olona manampy, fa mbola vita. Izay rehetra eo dia mbola vita daholo aloha. Fahasoavana izany. Fahasoavana izany ary ny azy izany nijorovam-belona aminareo hoe mbola nomen'i Jesosy fahasoavana, heri-tanjaka sy fahasalamana, ka dia feno fifaliana mijoro eto amin'atrenareo, ary indrindra mbola mahavita an'izao fandaharana izao. Ary nijorovam-belona aminareo hoe isan'andro mijoro eto anoloanareo. Misy fotoana chargé kely ny journée, misy fotoana milamina be ny journée, misy fotoana ianao tena manana fotoana mihitsy ianao no manana ny fandaharana eto, misy fotoana ianao zara tonga ao an-trano dia manokatra ny fitaovana dia manao fandaharana. Fa mbola hijorovavim-belona aminareo koa manao hoe mbola tsy navelan'Andriamanitra rery ny anjaanja teto anoloan'ity écran ty hoe tsy nisy ninona ny teneniny, fa teo foana izy nanolo-tsaina, nametraka ny teny tao am-bavao ary nanositra ihany koa. Satria mino fa tsy teny zaraina fotsiny eto, fa teny mety mahakasika anareo ihany koa. Ary izany mikasika izany tsy mba avy amin'ny olombelona izany. Ny feo dia avy amin'ny tenako. Fa raha mahakasika anareo ny zavatra soratana eto, ny tenenina eto, dia iny dia tsy avy amiko intsony. Fa efa Jehovah amin'izay no mikasika, Jehovah no nanositra, dia lasa tonga sabatra tsatoka any anatinareo ny tenin'Andriamanitra. Ary izany nijorovam-belona aminareo androany hoe sambatra manana an'Andriamanitra, sambatra eto, mandalo zavatra maro eto. Misy fotoana eto falifaly be miaraka aminareo, misy fotoana mba avy nandalo ady koa tany amin'izay misy atany, misy fotoana reraky ny asa, misy fotoana te hatory, misy fotoana tsy salama mihitsy aza. Fa ny zava-mahafinaritra anahy dia izao, mbola saroman'Andriamanitra ny voninahiny foanahy, dia mbola tsapako mihitsy misy hery midina. Misy fotoana anaty tsy fahasalamana, misy fotoana tena marary mihitsy ahako manao fandaharana eto. Ao anatin'izay fotoana izay tsy maintsy misy ihany izany indraindray eny. Misy fotoana tsy salama, fa tsy hitanareo tsy misoratra eto hoe tsy salama, fa vita ihany aloha ny fandaharana. Miakatra avy eo atosika kely miakatra ny tohatra, halleloia, andeha hahazo fandriana. Fa izany rehetrarehetra izany dia nanampy anahy Andriamanitra. Izany nijorovam-belona aminareo, nanampy ahy izy ary momba ahy izy, ary faly manana azy. Dia ity miteny aminareo hoe mbola vonona indray, halleloia, mbola vonona ifampahery aminareo, mbola vonona indray hampahery anareo, mbola vonona indray hifampizara aminareo ilay fahatsarana faratapony tsy misy oatra azy. Dia ny tenin'Andriamanitra izany, dia Jehovah Andriamanitra izany. Dia hiresaka ny Jesosy foana tsika, hiresaka ny fanahy-masina foana tsika. Dia raha kivy ianao tonga eto ny ampy faniriako, dia mahery foana ianao miala eto. Izany ny nijorovam-belona aminareo ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Bizomamy daholo nareo, zaraiko aminareo ny fitiavana ngezabe, averiko aminareo ary angatahako averin'Andriamanitra avizato eny, arivotry manapatapenao anareo ny tsodrano izay nataonareo tamin'ity androany ity. Ka dia tahiny tompontsika rehetrarehetra, izay fijorovam-belona anjaranao izao. Inona ny zavatra azonao lazaina? Andao antsika andeha hanao an'ity anankiray ity, ity hery ity no hira ataontsika androany, dia ao anatin'izay nareo afaka manoratra fijorovam-belona hanandratantsika an'Andriamanitra. Meno voninahitra daholo antsika rehetra. Aorian'ity hery ity tsika to dia hidravatra ny amin'ny tenin'Andriamanitra ho hitondrana vavisika hajasika patitsy. Tahiny tompo atsika, meno voninahitra.
Alleloia, iny izy iny a ofrerano nataontsika teo alleloia, tsara ny tompo e, tsara ny tompo a ho vavaitsika monira mandeha eto fa tsy hoe misy fotoana ny teo foana tsy ofrera akoran'ny ofrera fa androany mba ofrera alleloia mba anniversaire ny frevra avy eo a ianontolo-tentsika zao e, ianontolo-tentsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra tsika amin'izao fotoana izao a, mbola nisy olona tsy narabaiko ve teo teo narabaiko teo a Aingoina Rodriguez efa narabaiko teo. Alleloia, vitsona vavolombelona mipoapoaka mahafinaritra. Dia ndao ny Miery Sobianjana no sendramasika dia varivaka hoe dia Jesosy izy a tamin'ny tontolo androany ary nomeny fahasalamana ary vita tsara ny asa. Alleloia, amen. Tsara nakasitraka ao izy lina fa nanovokovoka mihitsy izy tato. Alleloia, tsara ny tompo a, mahafinaritra zany, natotra ireo ampitiavana be izy iny. Ndao ary a hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra isika, tonga ny fotoana inotsika ny tenin'Andriamanitra dia ampandrosotsika ary a ny anabavitsika Haja Sikapaty izy a no hitondra antsika anatin'ny
tenin'Andriamanitra ka raha isoarany baibolinao rehefa vita moa ny toriteniny dia velona eto ahako ao mavelabeatra ny toriteny. Tahito pary azasika patitsia anao ny fitenenana. Tahito paster amin'ny fifaliana indray ry havana ary raisiko fahasoavana lehibe hatrany ny ahafahako izara tenin'Andriamanitra foy amintsika anio. Ao amin'ny Genesis 7:1-5 no angalantsika fampahirezana anio. Rehefa hita dia vakiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ny soramanitra ery ambony manao hoe ny nanontany Adama sy Eva sy izay nataon'Andriamanitra taminy. 5 ary hitandra vehivavy fa tsara ho fihinana ny hazo sady mahafinaritra ny maso ary hazo mahatsiriritra ampahendry dia nantaza ny voany ka ninanany ary nomeny koa ny vadiny ka dia ninana izy. Dia 7 dia nahiratra ny mason'izy mivady ka fantany fa mitanjaka izy. Amen. Tantara efa haitsika loatra ny namitahany devoly Satana any Adama ka nalatsaka azy mivady tao anatin'ny fahotana. Tena verina moa ny soratra masina mahasoa. Rehefa araka an'io 5:7 io dia niova tao anatin'ny fotoana fohy ny fiainana Adama sy Eva rehefa avy mihinana n'ilay voankazo voarary izy ireo. Entiko tsika ry havana amin'ity fotoana ity angalantsika lesona hoe ahoana tokoa moa izany, nahita fahitana roa samihafa ve ny mason'ny Adama sy Eva ve samihafa mihitsy. Nahoana izy talohany ninanana n'ilay voankazo voarary nahafantatra fa tsara daholo ny zavatra rehetra indrindra fa Eva, fa ahoana no avy nihinana lasa nahiratra indray masony tao. Izay no lazain'ny baiboly. Tiako hisarena an'izay izany hoe fanontaniana mba efa mipetraka taminao ve hoe maso roa samihafa mihitsy ve izany ny mason'ny Adama sy Eva? Nanana maso roa samihafa ve Adama sy Eva? Zara ho tsara ny fiainana Adama sy Eva izany talohany ninanany an'ilay voankazo. Dia nanana fifandraisana akaiky tamin'Andriamanitra izy tamin'izany. Afaka mifampiresaka malay saretsaina hoe tao anatin'ny saredena tsisy nampahory na inona na inona. Ao amin'ny toko 2 arany 5:7-8 Genesis eo ihany vakiko aminaran'i Jesosy Kristy dia milaza tsara mihitsy ny tenin'Andriamanitra hoe ary nitanjaka izy mivady dia raha lehilahy sy ny vady nefa tsy nahalala enatra izy. Tsy nisy mihitsy izany ry havana zavatra hoe na inona nataon'izy mivady dia zavatra tsara daholo no hitany tao. Na inona nijerena izy mivady zavatra tsara daholo no hitany tao. Na inona resaka ny fanaovany tamin'Andriamanitra zavatra tsara daholo tsisy afa-tsy hoe lafatra izany. Fa vao kosa na inana n'ilay voankazo voarary dia voalaza ny teny soratra masina fa dia nahiratra ny masony zavatra etan'ny voalohany fantany fa nitanjaka izy dia nandositra ary nihery. Ny lesona anaty izao kevitra azontsika avy amin'ny soratra masina ihany ry havana nangalantsika azy any amin'ny Jaona 4:4-20 misy an'izao teny izao Andriamanitra dia fanahy ary izay mivavaka amin'ny fanahy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny famarinana. Matoa izany afaka ny fanerasera tamin'Andriamanitra Adama sy Eva talohany ninanany an'ilay voankazo voarary dia satria masom-panahy. Io maso ny faneraserany tamin'Andriamanitra io ka tsy nisy afa-tsy zavatra tsara ny zavatra rehetra teo amin'ny lohanan'izy mivady. Fa kosa ry havana satria Andriamanitra tsy miova, Andriamanitra dia fanahy foana. Tsy miova Andriamanitra rehefa niteny kosa izy fa raha mihinana ianareo izy izany mandray manendry an'io voankazo io dia ho faty ianareo. Dia tafasaraka amin'Andriamanitra izany ry havana Adama sy Eva rehefa avy mihinana an'ilay voankazo voarary dia nahiratra ny mason'ny nofo, ilay maso mpahotana izay lovaitsika taranaka mifandimby amin'izao fotoana izao
izay nefara amin'ny fahafatesana. Rehefa tafasaraka amin'Andriamanitra ianao amin'ny fiainana, tsy misy afa-tsy ratsy. Nandositra Adama, ny hery natahotra ny orooro. So anefa tsy tariavana fa mahagaga Andriamanitra fa dia nanerika an' Jesosy Kristy zanany izy hanavitra antsika. Dia izay ianao, izaho, izay nandray an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy amin'ny fiainanao, dia fantatro fa manana ny fanahy masina, ilay masom-panahy io tsika, io no mitari-dalana antsika, manolo-tsaina antsika. Ny olona mahavariana mihitsy fa mitady mihazakazaka ny amin'ny izao tontolo izao. Io satana devoly io dia miasa andro manala tsy matory fa indrindra fa ianao izao izay efa nandray an' Jesosy Kristy no ataony asa lambo, ataony izay idiny io masom-panahinao io, tsy ahatanao, tsy afantaranao, fa ilay fanahy masina izay efa noraisinao no manolo-tsainanao isan'andro, ataony amin'ny fomba rehetra ry havana. Satria fantany tsara fa isika dia nandovana io masom-panahy io daholo, io masom-pahotana io azafady, ka raha tsy mitandrina isika dia akatony tena hoe hitanao le any amin'ny telefonanao io misy fonction hoe verrouiller, déverrouiller ny devoly, izay mazava tsara ilay masom-panahy antsika. Ka raha ohatry tsy afaka tsy mitandrina, tsy mikatsaka isan'andro, saino isan'andro ny zavatra any ambony, aza miary ny harena ety an-tany hozy izy soratra masina fa katsao fanjakana sy ny famarinany. Mila mitandrina mafy tsika, mila ianao manolokolo io masom-panahinao io, satria mitana anjara toerana lehibe amin'ny fiainana ry havana ny fananana sy ny fampiasana ny masom-panahy. Ka raha tiantsika Andriamanitra dia tsy maintsy tsika mitaiza, mikolokolo ny ara-panahintsika mba handehanantsika amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana isan'andro. Ijoroako vavolombelona kely aminao za dia efa kristianina fa efa hatramin'ny fony kely fa kristianina etikety fotsiny, satria tsy fantatro izany hoe nisy fanahy masina manolo-tsaina, fa dia nanao raha amin'ny fomba fiteny dia hoe izay diny lohako ihany izay nampetipety fa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Eny nefa nanana etaeta foana atao anatiko hoe dia anao asan'Andriamanitra tena mba tiako, raha mba nampianatra sekoly lahady fa zao ry havana ny 700 ny zavatra ny ainako tsy nisy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, ny amin'ny fahamasinana, ny amin'ny fahamarinana dia saika lavo, fa misaotra an'Andriamanitra satria nomeny ahy tokoa rehefa nandray an' Jesosy Kristy tena hoe ho tompo sy mpamonjy dia taony natakarako fa nahazo ary nomeny ahy ilay masom-panahy ahafahako ry havana indrindra manao izao asa fanompoana izao, fa tena fifaliana ho ahy ny ahafahako mizara tenin'Andriamanitra toy izao, izay zavatra tsy noeritreretiko fa neveriko fahan'ny pastera izao asa izao tsy anjarako izao, fa za zany dia le anjarako le makany am-piangonana dia ho toy ny olona rehetra, manao isan'ny olona mipetraka eo ambony dabilio dia miaino, fa tsy fantatro na miaino na makatohana manadino, tsy fantatro fa ny zavatra azoko lazaina taminao dia tsy nananako io masom-panahy io, na hoe tena tsy nisy lanjany io fa aty ambany be, fa ilay masom-pahotana ny teo amiko. Ka dia mampahery anao aho mirosoa ataovy izay irehetan'ny masom-panahinao andehananao amin'ny fahamarinana sy fahamasinana, fa tsarovy eva tany amin'ny sahedena mbola tsy nanota, fa tsara daholo ny zavatra hitany eny fa nantanjaka ary izy mivady ozy izy ny soratra masina dia tsy fantany akory izany, tsy nahalala akory izy fa hoe ratsy izany, fa tsara daholo. Ka ny ampairezako anao ry havana, raha nananao io tolo-tsaina, ilay fanahy masina araka aminao, dia ilay fanahy masina, ilay masom-panahy miaraka aminao, dia tena hitanao fa
izy ary katsao izy izy katsao ny fanjakany sy ny fahamarinany dia anampy anao ny zavatra rehetra dia matoky eo fa azonao an-tsaina ilay fiainana Damaseva folo mbola tany tena tany am-boalohany ilay masom-panahy ny fanerasarany tamin'Andriamanitra ka raha tian'Andriamanitra koa ianao dia ataovy ho olona ho tena anisan'ny olona voafidy ianao ka manana ilay fifandraisana akaiky indray amin'Andriamanitra amin'ny alàna ny fanahy masina dia io masom-panahy io anie no hitsinjo ny lalanao ka andehananao amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana dia ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra ho antsika kosa ho anao izay nieno ka makatoany fahasoavany. Alleluia, amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra anao ranavavy aja. Tena misaotra betsaka tamin'ny toriteny satria tena mampahery tokoa ary mampiheritreritra. Ary dia misaotra fa misy fanazavana ngezabe azo andraisina zavatra niteneninao teo ny amin'ny masom-panahy izay nisokatra koa tao anatin'ny taorinan'ny fanaovana an'ity zavatra tsy sitrapon'Andriamanitra ity. Baika vakintsika ny tantara raha misy mbola tsy narabaiko aloha nefa mbola nefa tonga eo azana monika ka hoe tsao mbola tsy narabaiko tonga soa fantainy lalana irina France mbola tsy narabaiko tahiny tompo Ranourzolga Koweït Fenarakoto France tonga soa Tinarakoto Arzaka France Junarda Aria tonga soa. Alleluia. Tahiny tompotsika rehetrarehetra. Alleluia. Genesis 3 teto zany tantara anankiray nampitsimbadika ny fiainana, nampitsimbadika tena nampitsimbadika ambony ambany ary sarotro foana hoe tsy nandalo tamin'ity ny tantara. Raha tsy nandalo tamin'ity ny tantara asa izay mety toy an'ity fiainantsika ity hoe nanahoana mety tena hoe tsara nge zany fiainana tsy mialana fahatesana zany rehefa nanomboka teo nisy izy tsy teo eo fa nanomboka teo dia arak'ilay fomba fiteny amin'ny teny frantsay nanasoniny ny fahafatesantsika isika nametraka soniny nanao contrat fa nanao soniny contrat fa ho faty manaiky ny ho faty satria ninana an'ilay voankazo voarary. Voakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Io azo io dia efa nanafaran'Andriamanitra any amin'ny Genesis 2:2 andininy 9 dia efa niteny Andriamanitra ary Jehova amin'ny anaran'i Jesosy ary Jehova Andriamanitra nandidy Andry Raraka nanao hoe ny hazo rehetra ao amin'ny sady dia azonao hinanana ihany fa ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia azo hinanana fa amin'ny andro hinananao an'izany dia ho faty tokoa ihany. Amen. Zao ny zavatra nitranga. Mbola tsy teo Eva tamin'io ary zay ilay hafatra mepita mbola vao i Adama rery ny teo. Nanao erreur ngezabe zany aloha i Adama. Inona ny erreurany? Tsy nampitainy tsara araka ny nampitain'Andriamanitra taminy. Voalaza ny ten'Andriamanitra angeny avany any amin'ny tantara eo any amin'ny Timoty vekeo vakintsika ny Timoty eo niverenantsika amin'ilay tantara. Timoty voalohany 2 andininy 7 ka hatramin'ny 5. Vakintsika aloha zay Timoty 2 Timoty voalohany azafady Timoty voalohany 2 Timoty voalohany 2 andininy 7 hatramin'ny 5. Ny ten'Andriamanitra fa Adama no natao voalohany vao Eva ary tsy Adama no voafitaka fa ny vehivavy no voafitaka ka dia tonga mpanota. Izy anefa ny nafarana i Adama ny nafarana hoe ny hazo rehetra eo amin'ny sa dia azonao hinanana ihany. Mbola ianao teo fa tsy nareo
fa ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia azo inanana fa amin'ny andro nananao azy dia ho faty tokoa ianao. Io zany rehefa Andriamanitra mivantana miteny amin'ny olona anankiray tena tonga dia tafiditra le izy. Saninana i Adama nandalo teo tahaka ny Eva ihany koa fa tadidin'Andriamanitra tadidin'ny Adama le feo an'Andriamanitra mivantana ny teny taminy anio fa ny henon'ny Eva efa feo an'i Adama. Zafady toko ohatratsika ohatrany any rehefa dada no miteny ohatra amin'le feo be sy le any misy tao ohatra ny ankizy miteny hoe na mety fa loatra am'izay koa rehefa neny no miteny samy hafa mihitsy zany za miteny am'izany hoe aza raisina io sy ny neny miteny hoe aza raisina moa io e. Andriamanitra miteny zany tenina miempo ny tendrombohitra misy ny orohoro-tany zany Jehovah miteny zany. Adama ny hazo rehetra eo amin'ny saha dia azo hinana eny tompo fa le hazo anankiray aiza zany iry tsy azonao hinana eny tompoko niditra tsara ny lesona. Fa rehefa teo Eva dia nafaly hitanao nisy anina neny nisy hazo zay azo hinanana le hazo atsy azo hinanana fa tsy mety fa maninona mety tsy nahazapain'ny Adama koa ngamba hoe mahafaty tsy mety re aza dehibe fantany fa tsy mety fotsiny dia tsy mety hoy Jehovah. Ampitao tsara ny hafatra zany no mahatonga antsika sarotiny amin'ny tenin'Andriamanitra. Zany no mahatonga antsika tsy mahazo mamilivily ny tenin'Andriamanitra io fa ahoana ny tokony ahoana ny nampanoratan'Andriamanitra ny teny io ahoana ny tokony hampitana ny amin'ny olona fa tsy azontsika aholakolaka io ahodikodina io tsy azontsika atao zany. Tsy tafita tsara ny hafatra tsy tena vesatra tany amin'ny Eva le fandrarana fa ny Adama tena tsarony le izy. Ary ny zavatra rehefa tena tafiditra anatiny hoe aza mihinana an'io tadidina foana le feo an'Andriamanitra miteny dia i Adama nandalo teo lalovan'izy mivady foana nge io fa i Adama tsy s'intéressé tamin'izy tsy tadidin'ny Adama le feo an'i Jehovah teny aza hoanina fa Eva indray le feo an'i Adama no tadidiny dia ohatra tsy dia maninona nge Adama. Hoy tenin'Andriamanitra any amin'ny Genesis toko 3 andininy fahenintsika zao ary hitan-dra vehivavy fa tsara ho fihinana ny hazo sady mahafinaritra ny maso ary azo mahatsiriritra ampahendry. Ahoana ny fahitany Eva azy tena mahafinaritra be mihitsy io hazo io fa maninona ary no hitany Eva lasa hoe mahafinaritra be io hazo dia jerisika ny tantara teo aloha kely teo nisy avy niresaka tamin'ny Eva teo. Izy ary niresaka tamin'ny Eva mena rano. I Adama rehefa avy niresaka tamin'Andriamanitra tsy tia an'io hazo io satria Jehovah no niteny. I Eva indray avy niresaka tamin'ny mena rano tonga dia voamelasa tia be voamelasa tena mampitsiriritra be mihitsy le izy ny zavatra rehetra fa hidiran'ny devoly an-tsehatra voan'ny devoliny ao anatiny dia misy fitsiriritana. Any amin'ny mpitsara toko 4 any rehefa nandeha Samson nakany Gaza dia ilay nahitan'le vehivavy janga izy dia tonga dia niditra tao izy. Eny an-dalana eny zany Samson zany le arak'ilay fomba filazantsika mihitsy tsy andalovana fa Samson dia tena tia vehivavy. Any amin'ny Joshua any misy lehilahy anankiray tsy nahataty. Any amin'ny Joshua toko 7 misy lehilahy atao hoe Akana. Io Akana io tokony hoe tsy mahazo maka ninina ao an'iny dia sy ao Jeriko
tsy mahazo toy ny hoe efa voozina ny zavatra rehetra fa izy a tsy nahatany izy andiny fa 1 hoe Joshua 7:7 nahita kapoty tsara kapoty zany par dessus nahita kapoty tsara avy any Babilôna sy sekely volafotsy 200 ary anjam-bolamena nanjazakely 50 tamin'ny babo dia nitsiriritra ireny akanaka ary indreo voafinao amin'ny ambanin'ny tany ao amin'laiko ireny ary volafotsy ao ambaniny tsiriritra zay le fitsiriritany zay afa amin'ny devoly zay avy nresaka tamin'ny devoly eva dia tonga dia lasa nitsiriritra dininana dia zao voakasiky ny devoly efa voakasiky ny devoly to dia rano toetra ny devoly ary efa maty dia matesa ravana dia ninana izy fa nomeny ihany koa Adamo nge tsy te hinana niny Adamo natahotra an'Andriamanitra fa eva avy niona tamin'ny Satana dia io Satana hoe ndana contaminé koa io ary efa maty dia matesa ravana ianao rery ve no vaty eo fa ndana omeo izy dia nomeny izy Adamo koa moa mpanompo be an'Andriamanitra izy tsy dia ninana izy nefa n'io zavatra io tsy tokony hohanina Andriamanitra tena miteny raha mihinana an'io nareo dia maninona ozy izy amin'ny fotoana hinananao an'io amin'ny andro ihinananao dia ho faty tokoa ianao misy fotoana mamanay ary mamanay zany taloha dia miteny foana tsika fady an'izao misy azao fadifady zao taloha tsika fady voakena tsika fady hitareo le vorovorokena le maso tantely reny fady any reny zay dia tsy ninona tokoa dia ozy am'izay rehefa nomboka adolatseny toa zany manomboka manana namana dia izy foana manay tsika fady rongony tsika fady rongony sy avatsika rehetra ny foka rongony lasa dala tao fa tandremo satria maninona matahotra izy fa manomboka miaraka amin'ny ankizy manomboka dia hanandrakandrana dia ozy izy mamanay tandremo fady rongony tsika fianakaviana taranakira ihany tsy mihinana tsy mifoka rongony fa raha mifoka rongony tonga dia lasa dala za tokoa rehefa niaraka taminao dia nahita an'io dia mba hifoka rongony kely zany dia foako kely fotsiny izy dia tsapako amin'izay jereko mba dia sao dia efa lasa dala re jereko ohatry mbola azoko tsara toreana resaka anao dia foako kely any andramako zany mba farafaratsy ny adala kely aloha tsy tonga dia be dehibe indri mama nyteny hoe fady an'io tsika lasa dala zay mifoka an'io nalany tizy ray any tsy lasa dala dikan'izany tsy hoe na lasa dala le izy fa tsy tia mama fotsiny hifoka an'izany tsy ratsy zany dia teneniny hoe lasa dala dia ohatry mahita an'Andriamanitra zany amin'ny fotoana hinananareo ny dia maty nareo ny andro hinananareo ohatry to zany dia vao mihina dia maty ohatra ny blanche neige vao ninona n'le ponty dia maty tsy hoe maty fa nataon'Andriamanitra ngeza be le fampitahorana mba tsy hinanana an'io mba hanajany an'io ary tsika nge rehefa be ngeza ny tahotra dia manaja ahoana moa ny tahotra ny olona n'izany hoe dadarabe sy ny fanompotsapy amin'ny 9 alinareo tsy maintsy efa matory daholo fa efa zay ny tenen'ny masina dia amin'ny 9 latsaka 5 efa miverife sisy zany efa natory daholo tadidiko foana le olona nanompo sampy le tantara reo ary zareo manompo sampy dia zao ny tenenin'le dadarabe isaky ny atory dia tsy maintsy manao akanjo mivadika daholo atao mivadika daholo ny akanjo na ny ambony na ny ambany mivady dia miala bany le dada aloha lefa andeha atory ny ankizy dia very avy daholo aloha efa mivadika ny akanjo jerena ny anao tsy mivadika ny pijamanao ny afady le akanjo dia atao avy any arina mibokotra samy daholo raha vadika daholo lasa avy any arina miposy zany raha pataloha zay ny baikony dadarabe tsy maintsy manao akanjo mivadika vao matoa fa ratsy zany miola tena dia manao akanjo mivadika
avadika tahoany a dia mandalotra reo amin'ilay ray aman-dreny hoe mavadika iny akanjo anenireny neny mama efa mivadika neny dada efa mivadika tahoany andao am'izay atory a raha mba Jehovah moa mamoaka an'izany tsy mahazo matory raha tsy mivavaka fa miola tenda mivavaka daholo tsika alohan'ny atory fa Jehovah tsy niteny zany dia metsika andresa dia efa te atory ihany dia efa tsy mahavita mandalika atriny a efa sady miakatra Jehovah petrako aminao ty alina ty amen amen sady resy ary nareo manao vavaka an'izany ohatra ny menatra fotsiny hoe tsy mahavita vavaka an'izany dia sady miditra Jehovah reraka Jehovah amen fidy ty andro androany ty Jehovah atory ny mpamponao amen atory izy amen zay tsisy fidera tsisy minono fa Jehovah tsy nanao an'izay fa dadalabe nanao an'izay tsy maintsy miodidina ny trano impitinareo vao matory a firy 5 sa 6 sa 7 so dia 8 matahotra koa so dia nioatra matahotra so dia tsy ampy atahorany devoly atahorany olona ny devoly a satria ny devoly tsy misangy ary Andriamanitra ary ve misangy Andriamanitra ny tena zaminana an'io a fa amin'ny andro zanonareo dia ho fatinareo hoy ny devoly tsy ho faty tsy akory anareo e dia le tsy ho faty tsy akory anareo no nanan-danja ny olona rehefa tsy ara-panahy ny olona rehefa tsy manana fifandraisana amin'ny vatana amin'Andriamanitra ny feo an'ny devoly no manan-danja kokoa mavesatra eo aminy le tenin'Andriamanitra io efa ela be talohan'io aza mihinana amin'io a dia tokony isan'andro rehefa milety anatin'ny fosiny sainan'ny Abraham i Adama sy Eva hoe tsy fihinana fa nandalovan'ny menarana kely tsy ampy 4 minitra fihinana io e eny ary teo teny hoaniny tonga teny hoaniny teo teny hoaniny teo dia tafanota izy mivady voaninana an'ilay izy reto amin'ny zavatra nitrano dia nanontany zany vadiny ary nomeny ny vadiny ka dia ninana izy 17 amin'ilay Genesis 3 dia niratra amin'ny mason'izy mivady ka fantany fa mitanjaka izy ary nanjaitra ravina viavy izy ka nataony sikina ho azy hatramin'izay zany Adama sy Eva mandeha eny tsy miakanjo tsisy ny inona tsisy problème fa voaniratra ny masony voavinana an'ilay zavatra izy dia fantany fa mitanjaka tonga dia fantany hoe misy zavatra tokony hafenina hitanareo inona moa ny zavatra fenina matetika ny zavatra fenina ratsy sa tsy marina zany misy havana zay a nanao tatouage izy vehivavy misy tatouage zay zaho mbola tsy hitako io tatouage io hatramin'izany ohatra ny ahoana satria maninona nataony izy dia ratsy be dia mamenatra anazy dia isan'andro izy manao famantaranandro ngeza be reny foana na manao firavaka anakonany an'io ratsy le izy za hatramin'izao mbola tsy nahita an'ilay izy fa isika dia aza njerena fa ratsy afenina ny zavatra fenina dia zavatra ratsy nanomboka teo zany vao ninana le paoma izy mivady tsy paoma moa zany izy fa le voankazo paoma foana moa zany ny ao anatiny satria ny nanany an'izy ny ela dia zao ny zavatra hita voalohany nahita zavatra ratsy mahamenatra tokony hafenina eny aminy izy ahoana izy Andriamanitra rehefa namorona ny zavatra rehetra nataony ny tanana ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany hitan'Andriamanitra fa indro tsara indrindra izany vao nihinana teo dia nahita zavatra ratsy teo aminazy tonga dia nakasiky hoe ty kibo be akozy Adamo fa ngaratsy le kibo ny evako moa tsy ambaka an'izay hoay afa baraka efa vady nefa nge dia tsara ho nanaovan'Andriamanitra atsika nanomboka teo zany dia nanomboka nanaratsy ny tenany nanomboka ny kritike ny tenany inona moa ny tenany asa tanan'Andriamanitra nanomboka ny kritike ny asa tanan'Andriamanitra zay ny efe ratsy indrindra n'ilay zavatra nanomboka nahita amin'izay zany hoe tsy nahay Andriamanitra ary io mbola mity mandraka androany za miteny anareo raha mbola eto ianao tonga eto ianao
mbola manao make-up, mbola manaboboatra tarehy, manala volomaso, amboarina ny molotra asiana loatra ny faritana an'izany lasa ohatry ny kelikely kokoa na faritana lasa ngezangeza kokoa dia tadidio vokatry ny fihinanana an'ilay voankazo voarary zany. Manomboka mahita hoe tsy mety ty anaovan'Andriamanitra fa jerova velona aminareo foana hoa ty zavatra ty. Mavady zany zay mampiona dia meme dia hoe tika zany rehefa indrindra hiteraka dia izy mampiona ka zareo mantsy lavalava orona kely ohatry ny karanarana kely zay daholo no mampiona rehetrarehetra io raha izy miravaviavy izy menaka tamin'ny anatany. Izay indray dia tompon-dakany ny orona. Io orona koa zany io zany amin'ny fianakaviana anisan'ny kely indrindra io orona. Misy tonton izy ao tonga dia ohatry ny sambôsa aty ny lavakorona hoe miana fianakaviana dia eny daholo izy any laoka tondra trondro izy any tondra zay zany io zany arenana io orona petakorona sy midadasika io. Hoy izy mampiona aza hitako izy zanatsiaka mitovy amin'ny orona lahy io ny orona. Dia izaho koa zany afaka mampiana azy feoko ka mitovy amin'ny oronao kely io koa. Dia hoy izy mampiona ny ataoko rehefa miteraka tsika hoy izy ka hitako ohatrany isy amaraina izy hidirako ao amin'ny berceau izy zay dia oro potseriko ohatr'izao ny orona mba ho lavalava orona. Hoy izy mantsy anazy atao ohatr'izao ny orona fa vao mivoaka ianao dia zahako indray ny tonga avany dia potseriko ohatr'izao. Aninona mba hitovy amin'ny oroko satria izaho io dia mahita fa tsara io oroko io. Io zany raha tenenina hoe andao atakarotra ny oron'ny Jonatana ohatra tsy mety Jonatana. Nandao atakalo ny orona izy Thierry Albenza tsy mety. Tena mety amiko mihitsy io tena io zany mahazaha an'izay hoe oroko io zany mahazaha an'izay. Za zany ohatrin'izay raha eto aloha amin'ny lafiny iray zany fa tsy hinana ilay voankazo voarara satria zao za mahita fa tena mety io. Ny sofiko kelikely mety amiko io tena mety tsara. Hoy zany hoe ditako fa tsara indrindra. Halleloja. Ka niany oroko io mety tsara io. Raha manahaka an'io zanako halleloja, tsy manahaka an'io dia halleloja koa manahaka an'ireny. Halleloja. Nanomboka teo zany dia nahita zavatra kianina. Nahiratra amin'ny mason'izy eo nanomboka nahalala ny ratsy sy ny tsara. Andriamanitra ary amin'ny andininy roa amby roapolo amin'ny Genesis toko fahatelo hoy ny tena Andriamanitra roy Jehovah Andriamanitra indro ny olona fa tonga tahaka ny anankiray amintsika ka halala ny tsara sy ny ratsy. Andriamanitra ny anjely Jesosy ny fanamasina mahalala ny tsara sy ny ratsy. Fa mahasamihafa antsika Andriamanitra mahalala ny tsara sy ny ratsy fa tsy manao ratsy. Fatany fotsiny ity ratsy. Itsika indray mahalala ny tsara sy ny ratsy fa matetika ary ny ratsy ny ataontsika. Ohatra nahazo any Akana, nahazo any Samsona rehefa niteneniko anao. Matetika ilay ratsy raha antsika olombelona zany ka mahalala ny ratsy sy ny tsara dia ilay ratsy ny ataontsika. Natiorantsika zany. Natiora atao anatintsika ilay manao ratsy io. Tsy ampianarintsika. Halleloja. Dia amin'izao ary dia efa misy ny chirurgie estetika. Dia amboarina nahitareho koa zao mba boribory tsara io ohatry ny boly tiako atao lavalava kely. Dia misy tefenany amin'ny any dia tonga efa sorona ny taolana dia sorona plastika dia atao lasa atao lavalava soka kely dia mba atao metimety tsara ohatra. Mety amin'ny olona za efa io mety amiko. Hitarehako io tsy hitany mihitsy hoe mahia sa matapa boribory foana io. Halleloja. Hoy izy Andriamanitra hitako fa tsara indrindra zany. Halleloja. Dia io nge havana finanana voankazo rary tsika ny olombelona tsy mety afa-po amin'ny asa tanan'Andriamanitra io. Ny tananao io zao dia maninona tsy maintsy lokoina foana io io. Androany menamena dia rapitso orange dia rapitso maitso. Ary za miteny anao fa raha tian'Andriamanitra, raha hitan'Andriamanitra fa izay tsara amin'io. Nataon'Andriamanitra afaka niova io. Tana Lazara avy nataon'Andriamanitra miova koa resaka izay miova. Tsika viravana raha tena sitrapon'Andriamanitra ny ampio hoe atao mifanaraka amin'ny akanjonao zany ny lokony hoanao vitan'Andriamanitra ke zany. Fa hita fa tsy tsara zany. Zao nataon'izao ny tsara. Halleloja. Fihinanana voankazo voarara mahatonga ny olona tahaka an'ireny. Tsy mety afa-po.
Nyzao ary ngeravy rehefa be be ny vehivavy mivadika lehilahy sy ny lehilahy mivadika vehivavy tsy afa-po ozy le olona anankiray zay za ozy isaky ny fo de tezitra amin'Andriamanitra mety rehefa maninona ny atao vehivavy nefa za zao malala mihitsy fa lehilahy mihitsy ny tena tokony mety amiko olona akaiky azy any teneko aloha vao mifo zany izy de sorena amin'Andriamanitra efa maninona ary ny atao vehivavy indrindra ozy izy rehefa tonga ny fahadimbolana de tezitra be amin'Andriamanitra hoe saranga tsy teko vehivavy zany za lehilahy de am'izao izy efa lasa lehilahy izy zao finanana voankazo voararany natonga an'izany izay nataony izy Eva tsy Adama Eva no nitarika an'io ary rehefa avy nihinana izy de fantany fa mitanjaka izy de nanjaitra ravina viavy andiny ny fahavalo miova koa ty zavatra anankiray tao amin'ny firanana voankazo voarara ary nandrehan'i Jehovahandriamanitra nitsangatsangana teo amin'ny say izy rehefa hariva ny andro ary raha lehilahy sy vavy de niery ny tavan'i Jehovahandriamanitra tao amin'ny hazo tao amin'izany lasa naninona zany le finanana le voankazo voarara lasa nampifanalavitra tamin'Andriamanitra Andriamanitra hatramin'izay mampite hiona mampite hiresaka mampite hifankahita lasa mivadika Andriamanitra tsy niova isan'andro izy mandehandeha eo amin'ny sary rehefa amin'ny hariva de miresadresaka amin'izy mivady fa tamin'io zary lasa mampatahotra le Andriamanitra lasa mifanalavitra tamin'Andriamanitra lasa Andriamanitra ratsy masika tokony efelana mampatahotra mamono vokatry n'inona zany Andriamanitra nefa Andriamanitra foana fa vokatry ny finanana le voankazo voarara fahalalana ny tsara sy ny ratsy de lasa tsy tsara tsolo ny fantatrao fa lasa mahita zavatra ratsy eny amin'Andriamanitra andao efelana mpamatiny iny tsika androany fa nga Andriamanitra mpamono Andriamanitra tsy mpamono Andriamanitra fitiavana Andriamanitra tiatsika Andriamanitra azotsika iresahana fa mahatonga antsika mandeha mihery sy miafina an'Andriamanitra ninona voankazo voarara tsika lasa nomboka teo lasa mifanalavitra tamin'Andriamanitra ariavana malala tonga de fantatr'Andriamanitra andiny fa sia niantso nahary Jehova Andriamanitra niantso aza lehilahy kanao tamin'ilay aiza moa ianao hatramin'izay tsika tonga de mifankita fa lasa izy ianao de hoy izy nandrehanao tao amin'ny saha de natahotra satria nitanjaka ka de niery efa hatramin'izay izy nitanjaka teo tsy niery ary hoy izy taminy hoy izy Jehova iza moa nanambara taminao fa mitanjaka anao efa hinananareo va ny azo zay nandrakonareo tsy hinananareo de tonga de mipotra ny toetra n'olona avy ninona voankazo voarara tonga de miapanga olona tsy mety diso tsisy fanetretena andiny 12 de ola lehilahy ny vehivavy zay nomenao namako izy name amin'ny voankazo ka de nihinana tsy za zany ny diso fa ny tena marina rehefa ataony kajy ianao ny diso na namena ny vehivavy zany ny toetran'ny olona mikasika voankazo voarara tsy manana fanetretena tsy manana an'izany intsony hoe hibebaka tsy manana an'izany hoe natsapa ny fahadisoana fa tonga de manilika ny fahadisoana amin'ny hafa ary miapanga an'Andriamanitra mihitsy azy o Jehova tamitra vehivavy ino njato nataonao de raha vehivavy koa efa nahazo an'le toetra tsy mety diso tsy manaiky diso tsy milavolefona de ozy izy hoe nomena lana ny nametaka ka de nihinana zany vokatry ny finanana ny voankazo voarara izy menakavy ary rehefa vita zany de tsy nijanona teo ny tantara fa zao ny zavatra nitranga lasa nanomboka teo nisy ozina voalohany teo amin'ny fiainana andiny ny fafito vola roa izy tamin'ny Adama andiny fafito vola roa Jehova Andriamanitra tamin'ny menarana satria to de niara voaozina teto daholo zany ny olona zay nihinana ny finanana voankazo voarara dia mahavoaozina mitondra ozina ary hoy Jehova Andriamanitra tamin'ny menarana satria nanao zany ianao koa amin'ny biby fiompy rehetra sy biby ty rehetra dia ianao ny voaozina ary ny kibonao no andehananao ary vovotany no haninao hoaninao amin'ny andro rehetra iainanao de ampifandrefesika ianao sy ny vehivavy ary ny taranaka sy ny taranana izy anorotoro ny lohanao ary ianao kosa anorotoro ny ombelany tonga de faritan'Andriamanitra
tamin'ny voalohany tsy mbola nandady nikisaka izany bibilava zany fa tsy haiko izay fomba fandehany izany ka nomboka teo voaozina ikisakisaka amin'ny tany amin'izay ny fandehany noho n'inona ny fampihinanana ny voankazo voarara. Ary hoy izy tamin'ireo vehivavy, abe dia abe ny fahorianao indrindra fa raha manana anaka ianao dia fahoriana no iterahanao ny zanaka ary ny vadinao ny anteran'ny fanirianao ka izy no anapakanao. Nomboka tena azozina koa. Raha ny tena marina tsy marary ny miteraka taloha. Tsy tokony marary ny miteraka. Raha atao asahiderana mbola tsy nihinana voankazo voarara ianareo vehivavy. Fa zary lasa marary zao no miteraka, marary mafy no miteraka ary misy risika. Tsy ho azo ny zaza, misy risika mety tsy ho azo koa ny reny maty. Satria maninona? Efa oziny zany. Efa oziny zany ilay avana marary. Zava-mahafinaritra amin'ilay ary amin'ilay Timoty nivakitsika teo a. Mahafinaritra be ilay Timoty nivakitsika teo. Satria izao Timoty voalohany toko faharoa any andiny telo ambin'ny folo angeva vakiny ary Adama no tao voalohany vao Eva ary tsy Adama no voavitaka fa ny vavy no voavitaka ka dia tonga mpanota. Nefa ozy izy hovonjena ihany amin'ny fiterahan-jaza raha maharitra amin'ny finoana sy ny fitiavana ary ny fahamasinana mba amin'ny fahonona hitanao lasa fahoriana no miteraka. Lasa fahoriana no miteraka atao amin'ny fihinanana voankazo raha nefa zany miteraka izany tokony fahasoavana zany. Lasa marary nareo vehivavy. Mila péridurale mihitsy, marary be, mety jaza, marary. Vokatry ny fihinanana. Tsy tokony izay, tokony mipotsaka ho azy mihitsy ny zaza fa vokatry ny voankazo voarara dia lasa voaozina. Na Adama koa ninana dia voaozina ary hoy ny tenandriamanitra satria efa nihaino ny feo amin'ny vadinao ianao ka ninananao ny azo izay nandrarako anao hoe azo hinananao dia voaozina ny voaozina ny tany no izay nataonao. Fa aoriana ny hinananao ny vokany amin'ny andro rehetra iainanao. Ary anilo tsiso sy hery ho anao izy ary hohaninao ny hanina famboly. Fa tsy mbo hatavanao no azahoanao hanina mandram-pivierinao any amin'ny tany fa ny tany no nahalalanao fa ny vovoka ianao ary heverinao amin'ny vovoka indray ianao. Tratra ny ozina koa taminy. Satria naninona? Satria nihinana ilay voankazo voarara. Ilay havana manara. Teny aminao androany hoe fidirana tantara iray mampatahotra. Miova zany, miova lasa mampatahotra ny fiainana ary rehefa avy nihinana ilay voankazo voarara. Voaroakan'ny sahidina izy mivady, tena nanomboka niasa mafimafy kokoa vao nihinana. Nanomboka tsy niditra tao amin'ilay sahiderana mahafinaritra misy an'ilay azonay intsony. Vokatry n'inona zany? Vokatry ny fihinanana voankazo voarara. Raha ohatra tsika ravina mibebaka ary zany ny antony nahafatesany Jesosy mba hananantsika ny rahana. Andriamanitra dia tsy nanadio ninona tamin'ny ratsy izay nataontsika. Tadidin'Andriamanitra daholo ireo. Hatramintsika vao nanomboka nahay nanota 20 taona angamintsika nanomboka nahay nanota mandraky ity ny androany dia tsisy na dia iray amin'ireny adion'Andriamanitra. Fa za miteny anao fa amin'izao fotoana izao manapa-kevitry ny hanadino Andriamanitra fa hoe izy tsy manadino. Ezahan'Andriamanitra dinoana zany le fitadidiny, le fahatsiarovany ny zavatra rehetra izay nataontsika. Manapa-kevitra ny hanadino izy hoe za ty ngeka tsy manadino noho ny amin'ny rahan'i Jesosy. Tena zay ny tenentsika izy a. Raha ohatra tsika tafasaraka amin'Andriamanitra dia tsy maninona tsika raha mamono tena satria efa tsisy fiainana ho antsika intsony tafasaraka amin'Andriamanitra. Dia tena aminao ravana malala androany manao hoe
aza vela tafasaraka amin'Andriamanitra ianao. Isika ireny dia tena efa kantiny maty daholo fa soa, alleloia, fa nalefa an'Andriamanitra Jesosy mba hisolo antsika, mba hampifanakika antsika amin'Andriamanitra indray, na dia ninana ny voankazo voarara antsika, ny fahotana io, endriky ny fahotana ny voankazo voarara. Androany zany teteny aminao manao hoe tsika raha tsy vita fihavanana amin'Andriamanitra, raha tsy miverina ao amin'Andriamanitra, tsy hahita fitsarana zany. Ary amin'ny teny aminao manao hoe andaontsika ravanao tena hoe hibebaka, hiverina amin'Andriamanitra dia hitsotra aminy, tsy miafina ny vahaolana ho anao androany, tsy ny miafina an'Andriamanitra na mitsoaka an'Andriamanitra, fa ny manantona azy miteny hoe Jehovah ity hafaninana. Angeravana tena miteny amintsika hoe raha io Adamo iny tonga dia voavin'iny dia nandinaka an'Andriamanitra mibebaka sy ny fona fa tsy miafina, za tena mino fa nahazo famelan-keloka io. Ary mety tsy voa satria taoriny an'io dia androan'Andriamanitra tsoa amin'izay tena tsoa izy. Mpalahelo ilay tantara. Tena aminao anefa hoe malahelo sika mieritreritra zany hoe dia tena zany ve no nahazo an'io olona, fa za miteny anao raha nahazo an'io olona io raha maly mety ahazo anao io rahampitso. Andaontsika metraka ny fotoanantsika eo am-pelatanan'Andriamanitra, andaontsika metraka ny fiainantsika eo am-pelatanan'Andriamanitra. Ao aminy ihany no misy ny fitsarana sy ny fahatsarana, ao aminy ihany ny ahafahantsika manohy mitoy miaina. Eny e, nahazo ozina kely ihany Adama tato hoe hainao izy dia nahatsembohan'ny tavanao ny nanao manomboka eto. Eny fa mbola mbambinana ihany aloha. Zany mahatsara an'Andriamanitra toana, manafay Andriamanitra fa tsy ataony amin'ny atonony. Zany androany teteny amintsika rehetrarehetra manao hoe andao ry avana hiverina, atao hiverina tsika. Rehefa ninona voankazo voarara dana mibebaka. Ary raha ohatra tena natsapana mihitsy nanao zavatra hitanao fa tsy mety amin'Andriamanitra, ty hitan'Andriamanitra fa tsara nefa ianao nanao hoe ratsy ty, na ratsianao ny tenanao. Za mitenanao fa tena ambony io tenanao io, fa tena tsahavaboary farak'izay tsara indrindra ataon'Andriamanitra. Aza mba manambany ny tenanao zany hoe ty za dia zao zany za mahitototra ahoana. Ozy Jonathan dia foana sambatra fa gasy dia mety izinao ho sambatra fa gasy. Fa tahin'ny tompony ianao. Sotrany kely tsika sady efa mifarina raha teo moa ny famelabelarana. Hiditra amin'ny fizarana fahatsapana ary tsika. Alleloia, iny ny kantoko dia raha misy aminareo maniry hizara fahatsapana dia efa afaka ampidirina ny appel ary havana manara. Inona nakasika anao tanatin'ny toriteny, inona ny azonao lazaina androany? Tao anatin'izay zavatra voalaza izay. Raha misy hizara fahatsapana, alleloia, dia ho ampidirintsika ampifaliana, alleloia, ilay mizara fahatsapana. Amen. Atao asitsika sary, tsy mba avy nisotro rano kely teo dia nitapahako kely ny sary taty amiko. Fandao atsika asiana sary aloha dia mihetsika azy amin'izay ny fitenenana. Antahiny tompo ary zandry tojo, anao ny fitenenana, inona ny azonao zaraina androany anao ny fitenenana. Izao sia rehetra dia mankasitraka ny pastera na miry-tenenana, dia mankasitraka anareo mianakata amin'ny toriteny tena nakasika le masom-panahy indray zany. Misy maso anankiroa alleluia, dia masom-panahy sy ny masom-pahotana no zavandrana-pahafiahana satria tena nakasika kely mifanadavana azy rehefa mifoha amin'izay io masom-pahotana io lasa nahita mifaratsiana miaraka ny tenen'ny pastera toa dia pitoy amin'izay le hoe lasa hitany hoe mitanjaka izy, lasa nametsiny an'Andriamanitra, lasa tsy afa-po tamin'ny zavatra nataon'Andriamanitra, dia tena mila hitandremana be zany dia maso-pahotana io fa mila verina amin'Andriamanitra dia mijery amin'ny maso-panahy. Dia tena nakasika anao sady mampalahelo anay ihany koa le hoe tonga foana Andriamanitra isan'andro dia tonga izy dia eo miresaka eo fa rehefa
nahira tamin'izay masom-pahotana rehefa avy nanota nihinana an'ilay voankazo korara dia lasa niry an'Andriamanitra lasa manala hafitra an'Andriamanitra dia mampalahelo izy sady mampatonga saina ihany koa hoe aleo tsy misaraka amin'Andriamanitra. Aleluia. Dia tain'ny Jesosy daholo. Alleluia. Mankasitraka indrindra anao zandry tojo Andriamanitra manankiray pasoavana ny amaly fitianao dia mitombo sady mitombo fahasoavana hatrany hatrany dia maheleza foana amin'ny asany tompo. Toa isika mbola piditra olona hafa indray izara fahatsapana manaraka. Alleluia. Izara fahatsapana manaraka dia tsy iza moa zany fa ranabavitsika Rodriguez. Alleluia. Ranabavy Rodriguez ireny izara fahatsapana manaraka ao rehefa mipoitra ny sariny dia metsika fitenenana izy. Tompo ary ranabavy Angolina Rodriguez inona ary nazonao zarena androany ianao fitenenana. Tain'i Jesosy pasitera dia tain'i Jesosy daholo tsika rehetra. Mankasitraka amin'ny fitenenana pasitera dia mankasitraka nareo menadako tamin'ny tenin'Andriamanitra fa ampisaina be mihitsiny ny fampianarana nentin'ny zokiny mihaja. Tena hoe mankasitraka be tamin'ny fizarana fa nazava tsara mihitsiny hoe masom-pahotana sy mahandroany. Dia ny zavatra tena nakasika be anazy zany hoe ny finanana voankazo voarara dia mampisaraka antsika amin'Andriamanitra satria ny voankazo voarara dia fahotana ary lasa ny finanana dia lasa mampatahotra eo amin'ny fiainana. Dia ilaina ny mitrotra amin'Andriamanitra fa tsy miafina mba hahatonga antsika mahazo famelan-kery fa dia izay ny tena tena pasitera dia ho an'i Jesosy no voninahitra. Alleluia. Amen. Alleluia be Mankasitraka indrindra anao ranabavy Angolina. Andriamanitra manankiray pasoavana ny amaly fitianao dia mitombo sady mitombo fahasoavana hatrany hatrany. Alleluia. Izay ny zara fahatsapana. Alleluia. Amin'izao manaraka izao ary andaontsika nohira anankiray. Androany tsy asiantsika safidy ny hira androany fa zahako mihitsy mba hanolotra hira ho anareo. Alleluia. Hanolotra hira ho anareo hisaotra an'Andriamanitra tsika ny amin'ny fahasoavana izay nomeny sy notantaniny antsika. Ity hira ity dia tena anisany mbola mitana atao-poko foana ihany, mitana larina voalohany atao-poko mihitsy izy ity rehefa amin'ny hira-mpandeha eto izany satria maninona mampatsiahana anareo foana. Dia ity hira mba ataontsika androany mba raisom-pitiavana ataontsika ity hiran'ny challenge an'ny groupe Zemaresy izay natao ity. Alleluia. Eno isika ao izay isika toa dia hivavaka toa dia hamarana ny fotoana efa lasalasa ihany moa ny fotoanantsika. Mety mahafinaritra ary tsika tsirairay avy. Alleluia. Amen. Miaraka amin'ny groupe Zemaresy tsika
Eny Jesosy malala misaotra anao zany amin'ny fampatsivanao anay indray tamin'ity androany ity fa ny fihinanana voankazo voalala no toy izao ny fiainanay. Voaroka tao amin'ny saedena Damaseba ary tsy maintsy niasa amin'izay namoky ny tenany. Eny Jehovah'Andriamanitra nisy ampahany niala tamin'ny fitsimbiananao. Nefa misaotra anao fa tamin'iny andro iny dia mbola ianao ihany koa no namono ny biby ka nanomboatra akanjo hodi-biby an'izy ireo. Anakonana tokoa anakonana ny fitanjahany. Misaotra Andriamanitra. Andriamanitra tena mitsinjo ianao. Teraina ny anaranao Andriamanitra tsy toa ny amin'ny fataterana ny fotoana teto. Ampianaro izay Andriamanitra andeha mahitsy eo anatrehanao. Ampianaro izay mba tsy andeha hanao foana hinana ny voankazo voalala ka hisafidy ny fahafatesan'Andriamanitra. Ka ianao hitany dia ilay tsirairay avy, hitany ilay tsirairay avy izay tonga teto hiaro anay amin'ny fomba izay tsy takatry ny saina. Misaotra tamin'ny toro-tenina, misaotra tamin'ny fotoana. Misy olona tonga eto androany miandrandra zavatra, miandrandra valim-bavaka noho ny ady izay mety lalofany dia Andriamanitra manga nisy ambatan'olona isan-tokantrano anao momba ny tsirairay avy. Anao voninahitra mandrakizay Zay tsy voalazaka no malala ny masoa metra lavitra izay mba nieritrereto ka ataonao amin'ireto mpamomponao reto. Misaotra Jesosy malala. Halleluia. Amen. Ndao ambanitsika andralantsika tojo hivavaka ho an'ny firenena amin'izao fotoana izao. Anao fitenenana tojo. Hivavaka atsika. Jesosy malala. Misaotra betsaka Jesosy tamin'izany toro-teny izany fa tena hoe nampahery anay tonga saina anay ary nananatra anay koa Jesosy tao anatin'izany rehetra izany. Nahitanay Jesosy ny zavatra ratsy tamin'io fihinanana ny voankazo voarara io. Dia tsy inona Jesosy izany fa ny fahotanay anie ary tsy hoe tamin'izany ihany misy fa amin'izao
mbola mitohy ny finanana an'io voankazo voarara io Jesosy malala. Fanahy reto Jesosy zay nieny toriteny rehetra androany Jesosy tena hoe ho tonga saina, atsapa anjanjavatra hoe zavatra ratsy be dia be voatonona teo zany ny amin'ny faharatsiany, zany hoe mihinana voankazo voarara amin'ny fahotana no mijery amin'io maso fahotana io tena betsaka Jesosy. Lasa nahita zavatra ratsy tamin'ny nataonao nefa itanao zao no teny fa hitan'Andriamanitra fa tsara avokoa ny zavatra rehetra, fa rehefa io maso fahotana io nijerena dia lasa mahita fa ratsy ny zavatra nataonao, lasa mahita fanakiarana, lasa mametsiny anao. Fa Jesosy androany tena hoe hikasika ampony tsirairay avy an'izany teninao zany dia tena hoe atonga anay anao zavatra tsara ho anao Andriamanitra. Etoka mavaka manokana ny firenena Jesosy izay tena mbola manjaka io fahotana io Jesosy, finanana io voankazo voarara io dia tena mampatonga amin'ny firenena voahozina Jesosy. Araka ny toritenay teo mihitsy tena voahozina i Adama, voahozina Eva, voahozina Menarana satria nihinana ny voankazo voarara io. Toetran'izany koa ny firenena tena voahozina dia mitranga ao daholo anie Jesosy ny zavatra ratsy rehetra. Ny rano dia tapaka isan'andro, ny jiro dia tapaka intelo indroa isan'andro, tapaka adiny 3 tapaka. Ao anatin'izay zany efa adiny 7 tapaka ny jiro. Tena mampalahelo anie zany Jesosy, ozina anie zany Jesosy. Faharatsiny tena mijaly ny malagasy Jesosy malala, mijaly tena mijaly. Ianao Jesosy ny tena hikasika ny malagasy, tena tonga saina ny malagasy mba hiverina aminao fa zay ihany Jesosy ny fanafodiny io dia ny malagasy ho tafaverina aminao, tena hitady anao amin'ny fo, amin'ny fanahy sy ny fahamarinana araka ny teninao tao amin'ilay jaonina teo, tena hitady anao amin'ny fanahy sy ny fahamarinana dia mba hiala Jesosy mba ho voadio, mba ho rahanao ny Jesosy no anadinonao anjany voankazo voarara ny fahotanay dia ny ranomasina Jesosy tena hikorina amin'ny firenena io. Ny havana eny Jesosy betsaka ny havana ihany tena ianao no mba ny firenena hatramin'ny mpitondra ka hatramin'ny vahoaka madinika rehetrarehetra dia tena hoe tananao mahery eny Jesosy. Ny fanahinao masina tonga sainan'ny olona dia tena mba hiala amin'ny fahotana Jesosy malalo, fa zay ihany ny fanafodiny dia tena hoe akina feno am-pelantananao, apetraka am-pelantananao satria tsy afaka hanova ninanay, tsy mahavita ninanay amin'ny maha-olobelanay dia kely ny zavatra vitan'ny tananay, fa ianao no mahay ny zavatra rehetra dia apetraka anay mihitsy am-pelantananao. Ny hoavy ny malagasy Madagasikara ray manontolo nosy malalanay ianao ny asa feno amin'ny malagasy io, mandrafo amin'io ianao mamela ny elokanay rehetrarehetra malagasy rehetra Jesosy malalo. Joseph manokana Madagasikara tena tiana ianao Jesosy, voninahitra teo anao, fisandrantana teo anao. Alleluia, amen. Alleluia. Misaotra indrindra ny zokitoto zandry totsika eto anatin'izay mivavaka mamy izay noentiny teto izay. Tapitra ny fandarantsika. Jesosy mamy fitianao zandry tojo dia tongotra ny tombo fa soavana hatrany hatrany, mahireza foana amin'ny asan'ny tombo. Tapitra ny fandarantsika fa raha ohatra tsy mbola ampiaraksika amin'i Jesosy mety isy fandarana rapitra mety tonga dia amin'ny zoma arakaraka ny fitantanan'ny tompo, fa dia andeha ataoko eo mamy fotoanao rapitra amin'ny finoana samy hita iny tompo daholo Aki Radio Point Radio 12345.com, Aki Radio Point Radio 12345.com fa nomeno injapeo Aki Radio misy totenjaka ny adiny 3 amin'ny 2:07 maraina amin'ny 2:07 samy hita iny tompo daholo mahirezitsika tsirairay avy. Halleluia, amen.